Nanao fangatahana heverina eto Madagasikara Marc Ravalomanana flotteurs roa ary sistany politika any Afrika Atsimo no hatramin'ny taona 2010 noho ny fahoriana izay miantra amin'ny fianakaviany dia nahafatesana rafozana Razay Alvero Elmine na i bebe Razay no antony fangatahany ody. No lavin'ny fitondrana nefa ny izany fangatahana izany io no nambaran'ny fianakaviany raha nametra-panontaniana momba ny flotteurs izay izy ireo androany tetsy Faravohitra. Anisan'ny tonga namangy teny Faravohitra androany ny professeur Raymond Ranjeva manana ny ambarany ary ity mpitsara resam-pirenena teo aloha ity mikesika ny flotteurs aloha eto an-tanindrazana izay. Manaraka manao commentaire zay tsy madinipaky ary tsy misy resaka lalàna. Raha ny fandaharam-potoana dia ny alatsinainy ho avy izao amin'ny 7 Ramaraina no hiala eny Faravohitra trano fonenan'ny fianakaviana Ravalomanana ny nofo mangatsiaka ny bebe Razay. Entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fiangonana FJKM Ambohimano Alasora Betesda alohan'ny hametrahana azy amin'ny fasan-drazany ao manombo ny Ambohimandry. Andrasana araka izany ao anatin'ity faran'ny andro ity izay mety ho fanapa-kevitra farany momba ny fiverenana tanindrazana ny flotteurs aloha izay. Vazarola teratany frantsay no novonoina ary nidoram-ponina velona tao Nosy Be ny maraina teo tokony tamin'ny 5 ora. Raha ny vaovao nampitain'ny olona avy any toerana dia anisan'ny mpaniraka ilay olona voaroroy tamin'ny famonoana ankizy 9 taona ary hita faty teo amoron-tsiraka Ambatolaoka izy ireo. Raha ny hita tamin'ny sary dia tamin'ny fomba feno abibiana no namonoana Vazarola, samy nidoran'ny olona avokoa izy ireo. Mavesatra raha nitaritra voaray ny fahasimbana. Olona 4 ny maty, 1 naratra ary ny 5 fokon'olona ary ny 9 zandary vokatry ny zavanitranga tao Nosy Be omaly sy androany. Raha nitaritra avy amin'ny zandarimariam-pirenena any Nosy Be ny folakandro teo. Ao anatin'ny 9 dia manam-boninahitra iray ny naratra voatifitra ary voatery tsy maintsy nahitra hopitaly any Antsiranana. Manarak'izay dia trano 5 fiasana sy fonenan'ny zandary ny potika. Fahasimbana izay nambaran'ny tompona andraikitra eo anivon'ny zandarimariam-pirenena any toerana fa mitety bidy an-tapitrisany ariary. No mafisina ny fitandrona fandriam-pahalemana ao Nosy Be Elville. Mpitandro filaminana avy amin'ny Toby any Antsiranana 10 isa no efa ny toerana nanomboka eo atoandro io. Raha ny nambaran'ny lehibe ny komandin'ny brigadin'ny zandarimariam-pirenena ao Nosy Be dia hifantoka amin'ny famerenana fandriam-pahalemana ao Nosy Be ny tena tanterahan'izy ireo ary mitombo fanajiajiana sy ny fikarohana ny mpitarika anetsika fitsaram-bahoaka any toerana. Manomboka androany dia misy ny couvre-feu izay napetraka ao amin'ny tanàna Nosy Be. Tsy azo atao ny mivezivezy manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina. Ankoatra io dia ny mamafisina ihany koa fizavana sy ny fanamariana ny taratasy toy ny pasiport sy ny karapanondro indrindra ho an'ny teratany vahiny. Ireo no anisan'ny fepetra izay niraisin'ny fitondram-panjakana tao aorian'ny Raramafana izay nitranga tao Nosy Be ny 2 sy ny 3 oktobra lasa teo. Fitsaram-bahoaka izay nalasibatra olona 3 teratany vahiny 2 ary malagasy ny iray. Ankoatra io dia misy niraka avy amin'ny gouvernemanta izay nandeha any Nosy Be androany 4 oktobra. Minisitra 4 no mandrafitra ny delegationny ahitana minisitry ny antany, minisitra misahana ny raharaham-bahiny, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ary minisitry ny fanatanjahantena. Miantso amin'ny fitoniana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mamita iraka ny Nosy Be. Tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ny hijery ny ray aman-dreny any toerana, namangy ny avy maty ary hitsidika ireo naratra ihany koa ny delegationny. Araka ny taritra avy amin'ny ministeran'ny antany dia olona 5 namoy ny ainy, ny 2 tamin'ireo voatifitra nandritra fihetsiketsehana ny 2 oktobra ary ny 3 kosa ny dorana, 7 kosa ny naratra tao anatin'ity raharaha ity. Ny savorovory ary velona amin'ny pobasy tao Nosy Be Elville androany. Nisy ny hetsika izay nitanterahan'ny vahoaka tany toerana entina noerana amin'ny mpitandro filaminana. Araka ny vaovao voaray dia momba ny raharaha alajaza ary narahana famonoana ilay zaza izay nitranga tao Ambatolaoka 2 volana lasa izay no natombohan'ny savorovory. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny mponina avy any toerana dia voasambotra ny avy amin'ny polisy-pirenena ilay voaroroy tamin'ny raharaha ary notakian'ny mponina ny hanaovana fitsaram-bahoaka azy. Natolotro ny polisy eo anivon'ny zandary ilay voaroroy avy eo. Mihamafy ny fitakiana ary nisy indrindra ny hetsika izay nataon'ny mponina teo anoloan'ny tobon'ny zandary. Nodidin'ny mponina ny toerana ary nitohy tamin'ny fandorana tranon'ny zandary izany. Nanaparitaka ny mponina tamin'ny alalan'ny pobasy ireto farany. Raha ny nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny antotany dia anisan'ny tazon'ny olona ny lefitry ny distrika ao Nosy Be Elville. Raha ny vaovao voaray nampitain'ny mponina avy any toerana kosa dia nisy ny ainana fohy tamin'ny fifandonana.
taorin'io zavantranga na afatesana frantsay tany Anosy be io dia nisy ny fionana tamin'ny mpanao gazety natao tao Quai d'Orsay androany. Tamin'izany no nilazan'ny tompon'andraikitra fa frantsay roa no nidorana tao Anosy be izay voaroroy tamin'ny fanondranana taova. Manantena ny fitsarana malagasy araka izany ny frantsay mba hitadiavana marina amin'izao raharaha izao ary nangataka ny fahefana mahefy eto Madagasikara izy ireo mba hiaro ny teratany frantsay ao Anosy be izay manodidina ny 700 isa raha ny fanisan'ny frantsay azy, indrindra koa fa toerana be mpizahatany Anosy be. Mba hierovana ireo teratany frantsay dia efa nisy ny SMS sy ny mailaka nalefa tamin'ireo teratany mba tsy hivezivezy aloha ary ho an'ireo izay mikasa ho Anosy be dia nasaina nahemitra aloha ny dian'izy ireo. Araka amin'ny voalaza ihany koa dia nakatona vonjy maika aloha ny sekoly frantsay ao Anosy be. Ankoatran'ny frantsay dia nisy ihany koa androany ny fanambarana navoakan'ny fiadidian'ny tetezamita izay milaza fa miara-miora amin'ireo fianakaviany maty sy ny arambona tao Anosy be ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Nomelohany ihany koa ny fihetsika feno abibiana tahaka ireny. Ankoatr'izay dia niantso ny rehetra mba ho tony ny filohan'ny tetezamita ary niantso ny mpitandro filaminana anarina ny fahandriam-pahalemana ao toerana ao anatin'ny fotoana aingana dia aingana. Niantso ny manam-pahefana rehetra ihany koa hanokatra fanadihadiana mba ahitana ny tompon'antoka amin'izao raharaha izao. Iray amin'ny fandaharam-potoana fanaon'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora ny manatanteraka tafika masina indray mandeha isa-taona farafahakeliny. Tany amin'ny komina Ambalavolo, distrikan'ny Vatomandry no nanaovan'izy ireo izany tafika masina izany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Nisy ny porte à porte izay nitetezana tokantrano maro mba hitoriana ny filazantsarany Jesosy Kristy ary natao niaraka tamin'izany ihany koa ny fitrotroram-bavaka ny tokantrano tsirairay. Nisy ihany koa ny fampisehoana rindran-kira ara-pilazantsara ary teo amin'ny kianja filalaovam-baolina kitra tao Ambalavolo no nanatanterahana izany. Nahavory olona tokoa ity toriteny ankira ity ary nisy ireo nanomon-tena ho an'i Jesosy Kristy tompo tao aorian'izany hetsika izany. Ho fanampin'izany dia natao izao tafika masina izao mba ho fanohanana ny FJKM Ambalavolo Diona izay voanorina trano fiangonana vaovao satria raha ny rivodozana ny trano fiangonana teo aloha ka ao amin'ny trano sekoly EPP Ambalavolo ny kristiana no mivavaka amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 700 teo ireo mpanao tafika masina ary tanora ny ankamaroan'izy ireo. Ny vadiny mpitandrina ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora moa no nitarika ny mpiantafika ary nanampiasa tamin'izany ireo biraony STK tao Ambodifahitra. Fa ankoatra io dia nisy ihany koa ny lasim-piofanana nataon'ny mpikambana ao amin'ny STK Ambodifahitra tao amin'ny espace Zaza Robert izay toerana nilasian'izy ireo no nanaovana izany fiofanana izany. Tanteraka tokoa ny lasy ary izany dia didy tokony ho ataon'ny tanora kristianina ary adidin'ireo tanora kristianina ankoatra ny lasim-pikoriana ny mijery ny asa sosialina ho an'ireny olona sahirana ny ambanivohitra toy ireny eo amin'ny tsy fahasalamana sy fahasahirana isan-karazany dia misaotra ny tompony be fa vita soamatsara izany. Ary manaraka izany dia eto dia manararaotra milaza sy mampirisika an'ireo zanaky ny fiangonana ny zanaka am-pelezana hanatrika ny fetin'ny taranaka izay atao amin'ny alahady 3 novembre 2013. Io no fotoana ionantsika menakafy amin'ity taona ity ary manainga antsika rehetrarehetra ho avy amin'izany fetin'ny taranaka izany. Fa amin'izao fotoana izao dia efa miomana amin'ny fanatanterahana ny fetin'ny taranaka sy ny sakafo piraisana zareo ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Izany moa dia ho tanterahana amin'ny fahatelo ny volana novambra izao. Dia antenaina fa hiomana sahady ny taranaka Ambodifahitra rehetra hanatrika izany fetin'ny taranaka izany. Vahoaka marobe tsy tambisaina no nanotrina pasteur Maël Mivady sy ireo mpiaradia aminy nandritra fitoam-pivavahana lehibe izay nitody-sainy tetry Ambohimarina itosy ilay toerana nanganana ilay fiben'ny fiangonana Apokalipsy lehibe indrindra manerana ny Afrika. Nandritra io fotoana io nitondran'izy ireo ambavaka ny firenena malagasy sy ireo kandida izay rotsaka ho filoham-pirenena mba hananan'izy ireo ilay toe-tsaina matahotra an'Andriamanitra sy fitiavan-tany razana satria dia namboaran'ny pasteur Maël fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Andriamanitra arareo Andriamanitra Abrahama aloha Andriamanitra Isaka Andriamanitra Jakoba Andriamanitra tsy mizaka valorana Andriamanitra tsy manavakavaka
Andriamanitra tsy mijery saranga na ambony na ambany fa hoe Jesosy hoe zay rehetra manatona tsy mba misy lavo na iza na iza na marina na diso na mpanoto na tsy mpanoto na ino na eriko sy fanatsiana sy fahotana zay vitanay dia nalaza ianao Jesosy eo zay manatona tsy mba ho lavo ankehitriny ao Andriamanitra raha eo voronaminy eto izay analiny ny tafavorito mba hifampivavaka ho an'ny firenenay satria dia vanim-potoana lehibe amin'ny firenenay tokoa ny trandrajavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny fifidianana izay ho ataon'ny firenena malagasy izao tonambavaka izay tompo ny kandida rehetra izay mirotsaka amin'izany fifidianana izany mba omenao ny fahendrenao sy mitsolotsaina avy aminao rehetra ka zay sikakao tompo no atao ary izany filatsaka ho fidiana mpifaninana izany dia arovanao na andro na andro omenao ny tolotsaina rehetra mba hampahotranao koa rindra ity fotoana ity nanamarian'ny fiangonana apokalypsy ny fifarana amin'ny fivadikanina 7 sy 7 alina nandritra ny fito taona izay nitanterahan'izy ireo nambaran'ny pasteur Mayol nandritra ny lahatenina taona fa tsy ny olona rehetra mahavita izany fa noho ny hery fanahy masina izay miasa mipinjo tsirairay avy ao amin'ity fiangonana ity dia tanteraka somatsara izany azakazaka izany nilaza ny pasteur Mayol fa tsy manao na inona na inona Jehova raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpamina amin'ny mpanompony nambarany ihany koa fa firenena tian'Andriamanitra i Madagasikara ka tsy avelan'Andriamanitra ho ambany vahoan'ny satana sy mipampahory nambarany fa ho avy Joel maraina vaovao ho an'ny firenena malagasy. Eny Malao Bevalala akaiky ny fiangonana FJKM Malao vaovao no misy ny Université Lumière toeram-pampianarana avo lenta sy manaraka ny foentreresa-pirenena satria na ny fototrafitra na ny kalitaon'ny fampianarana omeny dia azo zaina fa mahatoraka ireny université any ampitan-dranomasina ireny. Raha nambaran'ny Dr Andrena Jean de Dieu izay taleny fampianarana dia mpivady malagasy tsara sitrapo mipetraka any ampitan-dranomasina izay nanorina ny Université Lumière mba ahafahany tanora malagasy mandrato fianarana ambony sahaza azy. Raha ny tantaran'ny Université Lumière dia azo fitinana tsotra hoe tamin'ny 15 janoary 2024 dia nivory ny tompon'andraikitra rehetra tato amin'ny université dia nanapa-kevitra fa hatsangana ny Université Lumière ka nitanjona amin'izany dia mba ahafahany zaza malagasy rehetra mianatra indrindra ny aty amin'ny faritra Atsimondrano sy ny manodidina ity toerana misy Université Lumière ity. Sampam-pianarana efatra no tolotra omen'ny Université Lumière ho an'ny zaza malagasy amin'izao fanombohana ny fampianarana izao dia ny voalohany droit na sampanalalana, ny faharoa filière gestion na sampam-pianarana fitantanana, ny fahatelo banque et microfinance, ny fahaefatra pédagogie et administration scolaire. Ty fahaefatra ty zany dia natao fanofanana mpampianatra amin'ny école primaire, école secondaire ary ny lycée. Faharetan'ny fampianarana ato amin'ny Université Lumière aloha dia 5 taona. Ny diplôme omen'ny sekoly kosa dia ireny le antsoina hoe diplôme reconnu par l'État, ny diplôme de technicien supérieur amin'ny bac plus 2 io zany catégorie 4 amin'ny fonction publique. Misy ny licence professionnelle na bac plus 3, misy ny master 1 na bac plus 4 ary ny master 2 na bac plus 5. Marina fa ity trano ity dia namboarina manokana ho toeram-pianarana mihitsy fa tsy trano finenana no novainao fianarana. Anisan'ny mampiavaka ny Université Lumière ihany koa ny fananany ireo mpampianatra matianina ary ireo sampam-pifanana sy diplôma izay omeny. Ny tena mampiavaka ny Université Lumière eto Malao Bevalala dia ny saram-pianarana mora ary mirary. Ny kalitaon'ny fampianarana nefa avo lenta ary ny mpampianatra matianina. Misy amin'izy ireo maître de conférence, misy mpitsara, misy mpitantana amin'ny sehatra ambony, manana traikefa tokoa amin'izany fitantanana izany. Arak'izao hitanao izao dia miteny ho azy ny sary. Ny fotodrafitrasa eto amin'ny Université Lumière Bevalala dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Zaho moa zany a mampianatra amin'ny université tsy miankina maromaro fa ny fahitako any lumière tena misy mampiavaka azy amin'ireo université hafa. Eo zany a ny fananany fotodrafitrasa, eo ihany koa ny toe-tsaina izay ananan'ilay mpamorona izay mipetraka any ivelany. Moa efa fantatsika dia izy ireo zany a dia manana toe-tsaina tena mpandroso an'ity faritra ity a, ary manana fifandraisana betsaka amin'ny olona any ivelany amin'ny fanatanterahana an'izany tanjona eritreretina izany. Ankoatr'izay moa zany hitako mampiavaka azy ihany koa dia ny ankamaroan'ny mpampianatra ato dia olona manana traikefa avokoa fa tsy hoe olona vaovao akory eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ezekiel dia misy ihany koa ny fiara-miasa akaiky eo amin'ity toerana ity amin'ny université maromaro any Europa sy États-Unis. Fantatra fa misokatra isan'andro ny fisoratana anarana eny an-toerana any 12 oktobra ho avy izao kosa no fidirana ho an'ny tampianarana vaovao. Solosaina, marque tena izy na vrai marque sady hika farany toy ny Dell, HP, Lenovo, ireo ny tolotra omeny level 3 antique aty amin'ny 17 hektara atsimo ambariky ny FLM, ireo mpanjifa ho aminy amin'izao fotoana izao. Raha ny nambarandramatoa Zafary Somiso, tompon'andraikitra tranom-barotra ity magazay ity, dia azo antoka tanteraka ny tanjaka ireto solosaina ireto satria dia misy ny fiaraha-miasa n'ity magazay ity amin'ny enjeniera malagasy amin'ny fanaovana fanandramana, izany any ampitan-dranomasina. Level 3 antique dia manolotra anao ny promotion Rénovateur Life, ordinateur portable sy notebook mora dia mora, garantie ary azo alotsy kelikely. Manomboka amin'ny 450 000 ariary ianao dia efa afaka mahazo an'ireo ordinateur portable ireo. Hitanao ao ny notebook Lenovo 10 pouces Intel Core de Duo, ny laptop Dell Vostro 15 pouces Core i5, ary ny laptop HP Compact 16 pouces Core de Duo. Ny entanay dia mandeha sur commande, dia 50% prix ny entana commandinao no alohanao fotoanan'io commande io dia afaka 2 volana tonga ny entana dia alohanao ny ambin'ilay 50% izay azo alohanao tsikelikely. Ko manasanao ary ho tonga aty amin'ny showroom manay aty amin'ny level 3 antique 67 hectares atsimo akaiky ny parking ny FLM, hitsidika sy hijery ireo ordinateur portable anaovanay promotion ireo ianao sy ho an'ny fanazavana fanampiny. Raha araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra trano dia omena antoka na garantie mandritry ny herintaona ny mpanjifa ary fikojakojana tsy voafetra na service après vente illimité ho an'izay mividy sy manao famandrihana eny amin'ny level 3 antique eny amin'ny 17 hectara atsimo akaiky ny fiangonana loterana. Fantatra ihany koa fa ireo solosaina izay hita ao amin'ny magazay ihany no omena ireo mpanjifa manao famandrihana fa tsy solosaina mitovy lenta na marika hafa. Zazaina fa tsy mena amin'ny sekoly hafa eto Antananarivo ny CFPC Mendrika raha araka nambarandramatoa Anta Stephenson izay mpitantana ity sekoly ity satria dia maharaka trano ireo ikafarana amin'ny fikojakojana ny endrika amam-bika izay mivoaka any ivelany izy ireo. Ho azy dia ny fahaizan'ny mpianatra ao anatin'ny fotoana haingana nefa ampitraikefa no tanjona. FPC Mendrika na centre de formation professionnelle de coiffure et d'esthétique eto 67 hectares akaiky Ankomo dia toerana anankiray afaka mameanao fiofanana amin'ny lafiny taovolo sy fikojakojana ny tarehy. Ny tanjona eto amin'ny CFPC Mendrika dia mba hamoaka mpianatra ho matianina tokoa rehefa vita ny fianarana ary ahafahany miatrika ny asa avy hatrany. Anisan'ny mampiavaka ny CFPC Mendrika ihany koa ny fampitsinjovana eo amin'ny sekoly sy ireo izay mandrato fahalalana ao aminy satria dia misy ny fanamorana ny fandaovana ny saram-pianarana na ilay antsoina hoe facilité de paiement izay atao raha sendra fahasahiranana ny mpianatra any fiantohana manontolo ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fianarany. Sarika nianatra tato amin'ny CFPC Mendrika 67 hectares aloha dia fandraisany anazy zany amin'ny accueil dia mantany renseignement dia tonga izy dia mitsotra sady mitsiky izany rehefa mandray olona dia fomba fampianarana indray tonga dia mora azo daholo izany dia rehefa misy zavatra tsy azoko izao dia manontany aho dia valiany eo ihany dia tonga fanazavany azy dia mazava tsara mihitsy. Dia fomba fandoavana ny écolage indray zany miresaka amin'ny madama raha ohatra hoe misy problème hoe tsy afaka mandoa izy izao fa alao amin'izao dia manaiky izy. Dia ny ora ianarana indray aloha afaka misafidy raha ohatra hoe tsy afaka izao maraina dia afaka miteny amin'ny madama dia izy ny madama hoe maraina sa hariva. Misokatra isan'andro ny fisoratana anarany ao amin'ny CFPC Mendrika 67 hectares akaiky ny Ekoma ny alakamisy 17 oktobra kosa ny fidirana ho an'ny andiany manaraka.
sekoly manana ny maha-izy azy ny collège privé Lelopio etsy Amboditsira Andranombe-Vava satria dia zato isan-jato ny tahapahafampanadinana farany teo. Raha nambara talen'ny sekoly dia mampiavaka ity sekoly ity ny fampianarana manokana momba ny fiteny frantsay sy anglisy ary ny fananan'izy ireo toerana malalaka sy fotodrafitrasa vaovao. Ny kilasy misy atao aminay moa dia manomboka amin'ny petite section hatrany amin'ny classe de 6e. Tamin'ny herintaona zao zay namokatra tamin'ny examen 7e namokatra 100% no résultat azonay tamin'ny ankizy na miaka 6e zany na entrée en 6e zany na CEPE. Ny akanjo anaovan'ny ankizy na lahy zany na vavy dia misy mena maimaim-poana gratuit moa zany filaza amin'ny teny frantsay. Dia ny tenue de sport koa rehefa manao éducation physique ireo dia mena maimaim-poana koa izay zavatra zay. Mbola mitohy ny fandraisana ny ankizy ny inscription sy ny réinscription atao aminay fa hitana zany maromo ray aman-dreny mba ho tonga fa feranay mantsy ny effectif amin'ny le sekoly. Fantatra fanotsokafana amin'ity taom-pianarana vaovao ity ny kilasy faharoa amin'ny collège privé Lelopio etsy Amboditsira Andranombe-Vava izay ahitana ny kilasy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Misokatra ary mitohy isan'andro ny fisoratana anarana eny an-toerana ary voafetra ihany ny isan'ny mpianatra raisina mba hanomezana kalitaom-pampianarana tsara ho an'ireo mpianatra ho hiatrany ity tompony andraikitra ity. Naharitra 30 minitra ny fifampitifirana ataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso sy ireo mpianatra avy amin'ny Université Ankatso sy Polytechnique Votovorona. Tonga nanentana ireo mpianatra teny amin'ny Université Ankatso moa ireo avy amin'ny Polytechnique Votovorona. Izany dia atoin'ilay fitakiana izay notanterahan'izy ireo mahakasika ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana izay mbola tsy voarahana hatramin'izao. No amafisin'ireo mpianatra avy amin'ny Polytechnique ary fa tsy hijanona nanao fitakiana izy ireo mandra-pahazony izany. Zay zany stratégie vaovao satria ilay izy tombosoa hitambarana fa tsy hoe ny polytechnique rehetra fa ny université rehetrarehetra no azo ny bourse io. Dia ny takiana hatreto zany mbola tsy fantatra hoe aiza le izy mbola tsy fantatra hoe raha oviana. Dia ny takiany mpianatra bourse 3 mois miaraka amin'ny équipement. Zay zany takiana ary tsy maintsy ataonay zay tsy maintsy ataonay zay azoana amin'izay satria zay efa nantolona foana tena Votovorona izao stratégie vaovao ataonay dia tena tsy izany ty hetsika ty tena manomboka amin'ny teny mafy tsy mijany ty hetsika ty raha sy tonga aty aminay aty ny zavatra hoe tadiavin'ny mpianatra bourse 3 mois miampy équipement. Tsy ireo mpianatra avy amin'ny Votovorona ihany no tonga nanatanteraka ireo fidina an-dalambe androany fa natevin-daharana ihany koa ny avy amin'ny faculté ny soratra, ny siansa mahaolona ary ny faculté ny siansa. Siansa zany dia efa mihetsika ihany koa efa nihetsika nanomboka tamin'ny zoma moa zay fa tsisy mpanao gazety fa efa manomboka mihetsika koa zay indrindra raha pitsy ny siansa zany dia fanoana miaraka amin'ny letra ary zao zay dia efa erika daholo koa ny siansa sy letra ny ety amin'ny université rehetrarehetra zany amin'izao dia efa mihetsika daholo koa fa tsy ny hoe poly rery na ninona rery no mihetsika fa miara mihetsika daholo ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny université zay zany. Nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpianatra dia niezaka nanakatana ny toeram-pivarotana ny teny atoerana. Noho ny fifanjevoana dia miteraka fitohanana fifamoivoizana izany. Mahakasika izany indrindra dia naneho ny heviny ireo mpamily. Le mpianatra aloha tsy mety mihitsy fa tsisy karamainay le izy zareo rehefa migrevy izy dia tokony mba aombonao ihany fa zay zao lasa tapaka be le fikaramanay nikorotana be le fomba fifiasanay io zay dia nditsoka zao zay fa midina zareo amin'ny tômôbila atahorana moa dia tsy maintsy mitsoka moa. Araka ny resaka natao tamin'ireo mpianatra dia tsy hijanona nanao fitakiana izy ireo mandra-pahazony izany. Nambaran'ireo mpianatra avy amin'ny fikambanana ara-pedagogika ny Université Ankatso ary fa raha pitso ny fitakiana izay ho tanterahan'izy ireo raha toa ka ny polytechnique no nitarika azy androany. Nanao tatitra fohy tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny tetezamita Andriamato Rajoelinandry rehefa avy nanatrika ny fivoremben'ny firenena mikambana tany amin'ny foiben'ny ta New York tamin'ny herinandro ambony. Isan'ny songadina tamin'izany ny dingana fivoahana amin'ny krizy sy ny firosoana makany amin'ny fifidianana araka ny fanazavany.
fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa mieritreritra ny anoana kandida ho filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelinandry saingy mbola tsy izao. Ny vahoaka malagasy no toanako ary ny vahoaka malagasy no andraisako fanapahan-kevitra izay vao ny kandida na ny olona ka mikasika ny hoe ho kandida toanana mikasika ny tenako manokana misy ngamba ny fotoana mba hijerevana satria za zao dia ohatra mivahoaka malagasy ihany koa mba mitazana sy mijery dia ho avy ny fotoana angambany rehefa tonga ny fotoana dia hitantsika eo hoe makaiza inona ny programa maharesy lahatra iza ny olona tena maharesy lahatra fa dia nanalo dia nivahoaka malagasy no kandida arovako sy toanako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny avoany. Naneo ny ahiahy ny mikasika ny fangalarana tahirina Andramena na Bois de Rose ihany koa ny voalohany Tede Zamita tokony amidy tokoa izy ireo azon'ny fitondram-panjakana teti-bola. Zavatra mahagagany dia ny hoe ny mijery an'ilay hazo miena eo am-pitorana ve zany no mahafinaritra ny tompona andraikitra sasany sa zay mihitsy no arovana ao anatin'ilay izy sa hoe isin'ny fivarotana mangarara mba ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe reto misy stoky anjo misy stoky voalaza hoe 7500 randin ohatra dia avy eo lasa 5000 dia ohatran'izay miena am-pitorana le izy ka zany zavatra ny tokony hosoroana ny tokony andraikitra amin'ny vatana satria eo ny prime ministre ane izay ministre ny environnement eo ihany koa izay tokony andraikitra rehetra isaky ny isa-tsokajiny efa nanome tormarque mba hijerevana akaiky an'izy io mba amahana ny olana mba tsy isiny zany hoe trafic. Ny hevitro dia napitaiko tamin'izay hoe hoentina hividanana fitaovana ho an'ny mpitandro ny filaminana voalohany indrindra eto a Madagasikara ary ny faharoa dia hoentina ihany koa anampiana mpitandro ny filaminana amin'ny apahany hoentina hisecuriseny ny fifidianana izay ho ataontsika. Naneo ny heviny mikasika ny fitakinan'ny fanesorana ny prime ministre Jean-Maire Berzika ihany koa ny tenany. Ataoko angamba ny fa amin'izao vanim-potoana akatoko ny fifidianana izao tsy ao anatin'ny hevitra tsy mitovy no andehantsika androvana zavatra betsaka fa dia ny tanjony iraisany rehetra zao dia ny hoe firosoana makany amin'izay fifidianana izay. Ka ataoko angamba ny fa tsy dia fotoana amin'ny loatra zao raha tsy hoe misy zavatra hafa mitranga mihitsy angamba fa raha amin'izao aloha raha ny Pedara dia tsy fotoanany no anovana na mpikambana amin'ny gouvernement na ny prime ministre ihany. Mikasika ny raharaha Beny izay novidinam-pandra raha matanjaka iray dia nilaza Andriamatoa Rajoelinandry fa raharahany samy sehatra tsy miakiny zany.